Mampalahelo tokoa fa nisy ny mpianatra manamboninahitra mpanamory izay niditra tao amin'ny akademia miaramila izay namoy aina. Hitanareo moa zany fa rehefa miditry ny fidiran'ny mpianatra manamboninahitra avy eo amin'ny andiany manokana izy ireo 700 mianadahy dia misy koa ireo amin'ny andiany mivantana le mpianatra manamboninahitra ny officier d'active zany amin'ny andiany 1270 dia ny 7 novambra izy ireny no tao amin'ny akademia miaramila no fidirana zany nanao ny visite sy ny fakana akanjo sy ny sisa dia ny 9 novambra ariva manomboka ny fisokafan'ny fampianarana andreo voalohany. Fantatrareo fa amin'ny sekoly miaramila fanofanana dia misy ny atao hoe parcours initiatique zany hoe fanapahana ny maha civil amin'ny maha miaramila. Zany hoe amin'izay zany anatin'izay parcours initiatique zay dia misy thème mipetraka ohatra hoe évasion, hoe fialana amina toerana mitazomana olona zany dia manaraka obstacle isan-karazany, misy miazakazaka, manao rampe, misy olaty-kely, miafina sy ny sisa amin'ny laviran-dalana sahabo any amin'ny 7 na 9 kilometra any angambany izay. Ary ny mpianatra manamboninahitra rehetra dia mandalo amin'io satria io zany fanombohana amin'ny atao hoe resaka aguerrissement. Zay zany raha ny tatitra tonga taty amiko dia io mpianatra manamboninahitra io zany ny 9 novambra nanomboka ny activité voalohany dia ny 7 maraina zany izy dia efa tsy tsaratsara. Misy ny fandoavana dia nety tantany ny infirmerie de garnison tao amin'ny akademia miaramila dia nandoa foana le mpianatra manamboninahitra dia ny 7 novambra zany izy noentina tany amin'ny Ave Maria zany hoe hôpital Andriamasery izy io Antsirabe ihany koa. Dia rehefa natao ny fitilianany raha dia misy aretina manokana nahazo azy zany izay tsy maintsy nandefasana azy any amin'ny hôpital miaramila. Tonga taty moa zany sy voatanany any ary nampalahelo tokoa fa tsy voatanany any dia omaly any dia natao ny autopsie izay rehefa namarina hoe inona no zavatra nahazo azy ary misy enquête na fanadihadihana sokafana zany tao ahafantarana mazava tsara hoe inona no zavatra mitranga. Raha ohatra kosa antsika mijery any amin'ny Facebook mas dia nandray ohatra ny mampalahelo ihany fa lasa voasiketa ny dokotera miaramila, lasa mahasiny le ao mitafika mihitsy zany ary nandray moa dia mampalahelo ny zavatra tenen'ny olona sasany kanefa hoe misy mangana le olona sy ny sisa fa zany zavatra zany sekoly miaramila le izy. Misy folady, misy hoe mianatra mirampe sy ny sisa any amin'ny toerana tsy anaty trano zany fa ny Kalamanjanana. Zavatra sahala amin'izany dia zavatra efa mahazatra andreo miaramila ireo ary indrindra zavatra mitranga zany satria zany voalohany indrindra anaovana an'ilay hoe parcours initiatique dia zay no zavatra mitranga sika tsy afaka manome tsinizaniza fa efa vita ny autopsie aloha maly alina rehefa fantatra mazava tsara hoe inona no nampatonga ny antony izany aretina izany dia jerevantsika ihany koa zany ny fanadihadihana ahafantarana hoe inona marina satria ataontsika anaty mangarahara zany zavatra zany mangarahara ary misy vidéo raisin'ireo tompon'andraikitra amin'ny akademia miaramila nandritry ny zany ataontsika hoe fitaizana mas ianarany zany anatin'izany fitaizana zany ary izay zany no jerevantsika hoe rehefa tonga ny vokatry ny fanadihadihana dia hitantsika tenentsika koa ny marina hoe zao ny vokatry ny fanadihadihana hoelinareo zany miandalana. Tsy maintsy mandalo amin'izay atao hoe fisadrana kely zay hoe tsy maintsy mandalo amin'ny fisadrana tompoko ny miaramila mbola tsika raha manao ny hoe centre d'aguerrissement satria ny sekoly miaramila nge tsy mitovy amin'ny sekoly masera satria zany hoe zavatra tsotra fa sekoly miaramila miaramila zay somary enjakenjana ny zavatra atao rehetrarehetra ary raha ohatra anao hilatsaka nelonaina na hiditra amin'ny force pe sarotra ny asan'ny miaramila sarotra raha mila fanazarantena ara-batana vonina tsara ary zay no mampatonga le hoe mahasarotiny anay amin'ny resaka fitiliana sy ny fampidirana an'ilay olona zany fa indraindray misy aretina sasany ange tsy voaloany akory zany fa misy aretina sasany nohon'le stress na nohon'le tsy fananana sy fisotroana rano sahala amin'izany dia indraindray misy aretin'olona zay tsy lazainy nefa poitra ho azy rehefa tonga ny pression zany amin'le maha olombelona. Zay angamba no azoko lazaina anareo fa hitantsika ihany manaraka.